tsara efa lasa lavitra dia lavitra ny foiben'ilay rivodoza hely akimo ary tsy hiverina intsony izy. Tamin'ny maraina zao tany amin'ny 300 kilometatra atsimo atsinanan'ny farafanganany no misy ny foibeny dia mikisaka manalavitra antsika hatrany izy. Arak'izany dia foana ny filazana loza amin'ny faritra rehetra afa-tsy ny any amin'iny faritra ivadivavy iny mbola voatazona ny filazana loza miloko manga, zany hoe mbola mila mairo sy mitandrina hatrany indrindra amin'ny mety ho fiakaran-drano. Mandritra ny 2 herinandro ho avy aloha dia tsy tandindomindoza itsika raha ny resaka rivodoza zany. Anisan'ny vaovao tsara zay fa kosa mila mitandrina hatrany satria mbola hatramin'ny farany volana aprily zay vao tena tapitra tanteraka ny vanim-potoanan'ny rivodoza ho an'i Madagascar. Raha hijery ny mety toetry ny andro amin'izay ary tsika ao anatin'ny 3 andro ho avy, zany hoe hatramin'ny alakamisy dia saika ambany ny tsindrin'ny atmosfera eto Madagascar. Manomboka amin'ny alakamisy zany dia atanjaka kely indray ny alzaina ny rivotra avy atsimo atsinanana hoy isika, mety hiteraka olana izay amin'ity ilany atsinanana Madagascar ity mety azo erikerika manifinify eto amin'ny faritry ny afovoantany dia ho maina zany ny andro any amin'iny faritra andrefana iny amin'ny ankapobeny amin'ny faraparan'ny herinandro any. Raha jerevantsika ny mety toetry ny andro ho an'ny rapitso dia saika mifandimba ny rahona sy ny masoandro amin'ny ilany andrefana iray manontolo iny ary mipakatra ny Iorombe sy ny faritra Androy ary ny faritra ny Osiana. Ahitana zavotany kely eto amin'ny faritry ny afovoantany ny maraina, mahazo orana tandrifindraona ny ati-tanin'ny Menabe amin'ny rapitso maraina zany dia saika malomaloka kely ny andro any amin'ny tapany atsinanan'i Madagascar. Amin'ny tolakandro dia mipotra tsikelikely ny orana tandrifindraona mety araikotroka any Amelaka any, tolak'izany koa ny any Menabe sy atsimo andrefana, ny any atsimo atsinanana, Vadivavy sy ny any amin'iny faritra atsinanana iny. Malomaloka kely ny any amin'ny faritra Sava, mifandimba ny rahona sy ny masoandro any amin'ireo faritra sisa. Ny vinan'ny maripana 10-12 degré Celsius ny ambany indrindra any amin'ny faritra Ivakinankaratra ary manodidina ny 4-13 degré Celsius kosa no vinavinaina ho ambony indrindra zany ho an'ny rapitso. Hitantsika izay any Maheva-Tanàna sy aty amin'ny faritra atsimo andrefana aty. Raha ho any amin'ireto firenena vitsivitsy reto ianao anatanteraka hiraka na hitsangatsangana dia ny any Paris ny posaka ny masoandro fa mbola angatsitsika ihany mifandimba ny rahona sy ny masoandro any amin'ny Milan, ahazorana tandrifindraona ny Johannesburg, Nairobi, Maurice, Comores, Seychelles, La Réunion ary somary mandraona kely ny andro any Bangkok. Dia izay sy toy izay no mamarana ny fandaharantsika sady noina misy ny fampiratiana izay ao anatin'ny andro maneran-tany ny toetry ny andro moa zany tsika rehefa 17 ny volana Martsa. Ny faraiky amby 20 hatramin'ny 17 ny volana Martsa dia asaina ianareo anotrina nay amin'ny tranoheva maro isan-karazany eo anoloan'ny ministeran'ny asa vaventy no ahitantsika an'izay. Avy eo tsika manao dia be ho an'ny toetry ny andro sy toetr'andro amin'ny sabotsy 17 ny volana Martsa. Mandravitako